fa ao anatin'izay sehatra ny finoana izay atrandry ny arabany mpitandrina ao amin'ny ireo mpino anarivony eo anivon'ny efitra Ambomamoro noho ny 2020 taonany nanompon'ny an'Andriamanitra nanatanterahany ihany koa izany asa mampitandrina azy izany vorolanina araka izany ireo mpino. Noraisitanana ny mpitandrina Randria Amsata Roger mpitandrina ao anivon'ny efitra Ambomamoro noho ny fahatratrarany 2020 taona ny tandremany. Fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana izy ity ary tsy man'ny fiangonana Ambomamoro ihany fa ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa satria anankiray amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanompo atao amin'ny fiangonana no manao izany jobily 2020 taona izany. Rehefa miresaka hoe jobilina pastera dia tsy ao an-tsaina loatra ny hoe olona anankiray fa ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana, ny mission ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara izay ny fiangonana dia mitory filazantsara, ny pastera dia mitory filazantsara, iombonana zany ny mission koa rehefa misy ny mpiajavatra maningana tonga amina dingana anankiray na vanim-potoana anankiray dia miara-paly ao anatin'izany ary dia izany no natao teto hatramin'ny alakamisy lasa teo teto avokoa ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny FCGM hatrany amin'ny faratapaka hatrany amin'ny fototra. Efa nahatratratra amin'ny 2 mahery ireo mpino nanatrika izao fotoan-dehibe izao. Laza moa ny mpitandrina Randria Amsata Roger fa isany nanamarika azy tao anatin'izay 2020 taona nanaovany ny asa fanompoana an'Andriamanitra izay ny fandalovany tany Ambohimahamasina commune Kondrombe sy ny joroany tamin'ny taona 2020. Tsy afaka misaraka amin'ny fianam-pirenena tokoa hoy izy ny FJKM Ambohimamoro.